Toboklasy tobokvavy anterina ny araba zay efa naroso ny namana mendrika razafandratsima tao anatin'ny fampalalambavao teo ary tonga soa ianao anatin'ny fandarana l'invité du jour zay mandroso fa ny tokatrantsika tsirairay avy ho amin'ity aliny alatsainy fa 20 ny volana martsa taona raiky amby 20 sy 20 ity araky ny efa nafataranatsika sy araky ny efa nandrasantsika ihany koa ho vahintsika ho amin'izao aly zao andriamato Harifidy RAMANANDRAIBE izay mpamakafaka politika mpamakafaka ny raharaha-pirenena hitondra ny heviny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny miarabanao amin'ny tiavana tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary namana Harifidy RAMANANDRAIBE misaotranao nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour eto amin'ny Real Tv Madagascar ho amin'ity alina ity indrasan'ny vahoaka maro ny mety ho famakafakanao ny zava-misy satria miakatra izay tsy izy ny vidim-piainana ny raharaha politika ihany koa memafana ary torak'izay ihany koa ny raharaha iresa-pirenena tsy maintsy ho resantsika kely ao anatin'izany rehetrarehetra izany nasaina manokana ihany koa anao satria akatoko ny fahatserovana ny tabataba 7 manodidina ny 7 taona zany sika amin'ity taona 20 sy 20 ity miarabanao tompoko ary misaotranao nanaiky nasain'ny fandarana dia za tsy izy ary miarabanao namana Gascar ary miaraba ny atsika menakavy mpanaraka ny fandarana ankafaliana foana Gascar no tronako amaliko ny antso zay ataonareo ary tsy nareo rery fa maro ny miantso amin'izao fotoana fa dia raha ny fiantsoanao anah aloha dia mahafinaritra satria tsy indray mandeha no ny vahinteto ny tenako dia isorako na manokana zany angasana manokana ianao satria ho an'ny firenena sy ny tandrazana ny vahoaka no anisany miandrandra zany Harifidy RAMANANDRAIBE izany saiko ampitiavantsika rehetra ny tokantrano anaraka ny fandarana isika izay meno anay amin'ny onjapeo ny Real 94 FM satria mivantana amin'ny onjapeo moa zao fandarantsika zao Harifidy RAMANANDRAIBE torak'izay ihany koa arabaina isika any amin'ny faritany zay manaraka sy mijery ny fandarana amin'ny alalan'ny page Facebook ny Real Tv Madagascar na any amin'ny faritany zany ianao na any ampitan-dranomasina dia arabaina manokana tsy ezarehetra tsy aritra kely ngamba ny Harifidy RAMANANDRAIBE milohany tena irosotsika ao anatin'ny adefitra aloha tsitratritra tsy aritra kely ihany amin'ny asa fanaovan-gazety an'izany atao hoe famakafakany zany satria ny asa fanaovan-gazety dia maro lafy misy ny fanomezam-baovao misy ny famakafakana ao anatin'ny andraikitra ao ny famakafakana betsaka ihany nefa nomitsikera any Harifidy RAMANANDRAIBE ny amin'ny hoe mitongilana rehefa mamakafaka ny raha-pirenena fa tsy tena mipetraka ampovoany ary raha atsoko amin'ny fiteny frantsay dia hoe misy position raisanao hoe anatin'ny famakafakana manaiky an'izany ve anao sa mandiso an'izany tompoko ny raharaha politika Gascar dia tahaka ny zavatra rehetra ihany arakaraka ny toerana ny coin zany ny angle ijerenao azy no afahanao mametsaka raha ohatra zao ka hoe eto ako Gascar no mipetsaka dia tsy mitovy mihitsy ny fomba fijeriny olona manatrika sy ny avy any erinako sy ny avy aty amin'ny côté aviako na avanako raha ohatra ilay olona anankiray ka mieritreritra fa hoe tokony izao no resahany Harifidy nefa tsy mifandraiky amin'izay eritseriny zay ny zavatra ambarako dia milaza iny fa mitongilana raha ohatra ka ny any amin'ny avy no miteny fa mitongilana dia hoe any amin'ny havanana zany manahirana nefa dia ny havanana koa miteny fa ny tenako mitongilana any amin'ny avy ny tena marina i Gascar dia izao la vérité blesse maro ny olona tsy mazaka izay ataontsika ambaratsika izay hoe fahamarinana izay ny famakafakana amin'ny ankapobeny dia mijery ianao ny zavatra misy amin'ilay fotoana hitrangany toe-javatra ilay toe-draharaha ao anatin'ilay firenena izany tsy manakana anao koa nefa ny hitodika kely any aorinany ahafahanao mijery hoe tataka ny ahoana moa ny zava-misy no toka amin'izao situation zao isika menakavy fa izay zavatra izay koa dia mitarika antsika hijery sahady hoe raha izao no situation misy amin'izao vanim-potoana iresantsika zao dia afaka manao manipitsika hoe tataka ny ahoana zany zavatra mety hitsanga raha pitso raha afaka pitso eto
amin'ilay firenena ka ny mahatonga ilay olona ilazan'izay toe-javatra izay hoe mitongilana aviana mitongilana avanana fa tsy mijanona eo ampovoany dia arakaraka ilay fomba fijery ilay olona izay fa manamafy zany Harifidy androany fa tena ao anatin'ny asa fanaovana gazety io ataonao io tsy karazana mercenaire politique na hoe politicien déguisé en journaliste ave zany Harifidy RAMANANDRAIBE zany ny zava-misy angamba ny Gascar dia nanomboka nanaovako an'izany atao hoe Mpamakafakana izany efa ampolo taona ny maro ny atomboka tany amin'izany ataontsika hoe space radio zany tany anatin'ny fandarana tatasika dia tsy niova ny fomba fijeriko raha isoko ohatra aminao zao tao anatin'ny vanim-potoana nitondrany zany ataontsika hoe rajonary mampianana zany ny tenako dia nilaza foana fa tsy ilaina ao anatin'ny firenena anankiray manapotika firenena anankiray ny atao hoe fanongana mpanjakana tsy hoe satria tamin'ny andriamato rajonary mampianana teniteny izay Harifidy rehefa tonga ty fitondram-panjakana ity dia ilaza indray Harifidy RAMANANDRAIBE fa hoe ilaina indray ny fanongana mpanjakana tsy mbola niova tamin'izany hevitrako zany ahako hatramin'izay fa ro manarakaraka an'izany raha ohatra ka misy ny olona tena mpanaraka ny fandarany Harifidy RAMANANDRAIBE dia ny zavatra tena imatimatesako dia ny fiainam-bahoaka ny sosialim-bahoaka ka na iza tsy mijery an'izay fiainam-bahoaka sy sosialim-bahoaka izay na iza tsy mijery an'izay ataontsika hoe ny maro anisa ao anatin'ilay firenena izay dia avy ahako amin'ny angady sy ny arony io nijerevantsika azy Gascar satria zao misy filazana izay hoe ny atao hoe fanjakana dia hery anankiray mivoaka ao anatin'ny vondron'izay matanjaka sy mahery ao anatin'ilay firenena raha ohatra ilay fanjakana ka mivoaka ao anatin'ny vahoaka madinika maro anisa dia manao an'ilay hoe tsy maintsy miaro an'ireo sarangany avian'ireo izy dia manao an'ilay atao hoe bourgeoisie prolétarienne fa raha ohatra kosa izy ka hoe nivoaka vao anatin'ny saranga mpanambola sy manan-katao dia tsy maintsy iaro ny tombotsoan'ireo izy dia anao an'ilay antsoina hoe miaro foana zany izy ireo tombotsoan'ireo olona ny aviany dia tsy maintsy miaro ny mpanambola sy manan-katao dia ohatran'izay ny zavatra ataoko ao anatin'ilay firenena hatramin'izay tsy nisy vanim-potoana ka niova ahako hoe androany ahako miaro ny mpanambola sy manan-katao dia rapitso indray ahako iaro ny vahoaka madinika maro anisa sahirana tsy mbola nisy an'izany fa tsy maintsy ny maro anisa foana satria ireo no tompon'ny fanjakana vox populi vox dei izany hoe ny feon'ny vahoaka dia feon'Andriamanitra raha ohatra ianao ka hoe tena hiady marina ka anao Mpamakafakana dia misy tendance hoe tsy maintsy mirony ianao any amin'ny vahoaka madinika maro anisa raha izay no tiana resahana fa misy fioronana Harifidy RAMANANDRAIBE dia manaiky ahako fa misy tokoa izay fioronana izay fa mirony any amin'ny vahoaka maro anisa ny tenako dia eo ny tsy maintsy misy foana ny tombotsoa voatohitohina rehefa miresaka ianao ka miaro ny tombotsoa ny vahoaka madinika maro anisa dia tsy maintsy misy mpanambola sy manan-katao voatohina ao anatin'izay fomba Mpamakafakanao zay aloha tsy maintsy misy tsy atahoranao ny fanomezana ny tombotsoan'ireo olona anankiroa ireo ny mpanambola sy ny manan-katao ny bourgeois sy ny prolétaire dia diamétralement opposé zany hoe mifanipaka tanteraka ka tsy afaka mihitsy ianao anao tahaka ny kabarin'ny malagasy hoe ataovy tery-omby-ririniny ty filiny ty ka sady tsy amono an'izany no tsy afatendreny ihany koa tsy afaka manao an'izany ao anatina Mpamakafakana anankiray fa manana soa ianao hoe hiaro an'izy ianao selon arakaraka ny situation misy ao anatin'ilay firenena ny zava-misy matsy amintsika am'teny zao dia izao tsotra fotsiny raha jerentsika dia tafitra ao anaty firenena farazemahantra fo navokako androany zao fa 5 tsika raha navokany FMI Harifidy RAMANANDRAIBE ary raha mijery ny PIB atsika dia gaga sy valalanina fa manodidina ny 531 dollars zay zany ny PIB par habitant tsika fa 5 avy any amin'ny farantsika zany androany tsika miresaka eo dia zay indrindra misy antony izay mahatonga atsika hoe fa 5 avy any amin'ny faran'izay raha ohatsy sika ka hoe fa 5 avy any amin'ny farany Gascar dia misy dikany ao misy antony ao
fa tsy nilatsaka ho azy avy any an-danitra toy ny avandrakory izay sifra no teneninao teo zay fa nisy ny fomba fita am'tanana teto amin'ilay tany sy firenena na tonga atsika atao anatiny zay ataontsika hoe sifra izay 7 martsa rapitso Gascar 5 taona no nisinina ataontsika hoe ady nijoroany malagasy mbola tao anatin'ny fanjanatantsika tamin'izany nitsanganany malagasy to olona anankiray nitsanganany malagasy niraisan'ny malagasy hina hoe misy ady tsy maintsy atrehana eto amin'ity fireneny ity misy tolona tsy maintsy atao eto amin'ity fireneny ity iza lay fahavalo iombonana tamin'izany fotoana izany tsisy tsy nalala ny fahavalo niombonantsika menakavy tamin'izany fotoana izany dia ny fasy frantsay nanjanaka teto Madagasikara io tsy misy teto hoe karazan'olona hoe anjareo avoatany zany na anjareo avy any atsimo zany fa niarany entana niarany joro niarany tsagana tahaka ny olona anankiray nivoaka malagasy ray manontolo ka na tany amin'ny faritra atsimo na tany amin'ny faritra loatra na tany amin'ny faritra loatra mangoro na teto anivotany dia nisy foana izay fa raha nientana izay ary amanaliny mpatsindirenantsika hoe amanetsiny ny malagasy namoy ny ainy hoan'ny ady iombonana hoan'ny tombontsoa iombonana satria niarany reconnaître malagasy ray manontolo fa misy fahavalo eto ary raha tsy mitambatry tsika menakavy tsy andresiny fahavalo io dia tsy nakory fa ny frantsay amintsika miteny zao ina zava-misy mety ilaza angamba ny sasany hoe kose efa resaka talobe zany tsika tsy naresy kory tamin'izany ohatroatra zany fa zava-misy te zao rozy mitolokanydrady hoe moenao olonafaka raha tsy nisy tanatapaka raha tsy nisy vevieso ny lalambita hoe refeso zay zavatra zay zany nisy dikany zay ary tany no nahitana farany izantsika hoe firaisan-tsaina sy firaisan-kina ny malagasy zay teo anivony ady anankiray natsapany malagasy fa misy fahavalo iombonana ao anatin'ilay firenena fa nanomboka teo dia mibanaka korotana vita lasa nitsangana an'izay ny tena hoe samy mandeha samy mitady tsangana daholo ohatra ny tonga dia miala any jojoby samy mandeha samy mitady le roa tsy nisy tsonony afindrafondrao fa saleginy nisy tsisy mifampitazony zany salegy zany sasa mitodika gauche sasa mitodika droite sasa mampandiny ambany sasa mampidiny ambony sasa mitongilina makary sasa mitongilina makary samy mandeha samy mitady dia ino vokany zao ary miteny aminao mialatsiny aminao ako Gascar fa raha izao no mitsangana ireny maty tamin'ny vanim-potoana 7 reny raha izao reny mahita hoe inona ny efa rany lay firaisan-kinona sy le fiarahantsika mientana tamin'izany fotoana zany fa hitomany reny ary dia ngamba ny be da be no voadaka eto amin'ity firenena ity hoe mpitsitanareo zao ve sisa nanaovanareo an'le firenena zao ve sisa nanaovanareo ny ainana nalatsakay zao ve sisa nanaovanareo ny tolona ny matimatesanay ny edina tamin'ny fahavalo iombonana dia ny vahiny tsika miteny zao ary zay le zako anao teo hoe matotsika tonga ny amin'ny fahadimy io ny larina misy Madagasikara dia noho ny antony tsotra tsy fantatsy malagasy tsony amintsika miteny zao fa misy ny fahavalo iombonana eto amin'le firenena adinitsika menakavy fa misy aneny adva izay tokony hitambarantsika menakavy mihitsy ny hoe andao anaovana angaretona izy tsy nanao angaretona tamin'ny mbola kely zany rehefa hita fa mafy be ny adva anankiray atsona dolo mpandeakana mandolo ty fa tena tsy voaka io dia anaovana angaretona izy zay fahavalo zay ilay fahantrano ao anatina firenena fa samy manao gesta teknika any amin'ny tseratra misy atsiraray aby ny tout le monde dia lasa samy manao androgy anasa samy miaro ny rabony tsy ho tapaka ao dia samy manao tokatrano-mboalavo samy mikepoko zay hitany rehetrarehetra ao dia samy manao maso tsokona maso-boalavo
samby zay ananany zay kely anananao dia samy mampifandrafandrany azy, samy manao bozan'ny pataloha, samy mintsity samy ny azy entolotôly, fa tsy misy tsony le cohésion, tsy misy tsony le firaisan-tsaina sy le firaisan-kina ao anatin'ilay firenena. Dia izao ny vokany. Izay ny mahatonga anako mitenena teo hoe misy antony. Misy antony. Matotsika potokoatran'izao. Ary zay zavatra izay dia vokatra ny ataon'ny mpanao politika malagasy. Ny mpanao politika malagasy izay isako misy fifidiana ny ty malagasy rehetrarehetra ty dia ndodray ampiakatra andrakoto, ndodray ampiakatra andrabe, tsy izy tsy efa nampiakarina teto amin'ity fireneny ty. Na ny any amin'ny farany tena tapony manampaizana hoe zany tederatiraky zany tena tompon'ny adikle zany hainy zany ny matematika, hainy zany ny fizika, chimie, hainy zany ny mitondra sambo, hainy zany ny gradiny zany efa amiral tsy hitany noanoa sy ny sisa sy ny sisa, hainy zany ny resaka diplomatie sy ny sisa. Efa tonga teto ny professeur teny roso mpandidy ary tsy mpandidy n'importe quoi any amin'ny fo. Zay zany teto. Efa tonga teto. Zany ataontsika hoe olona tena farany enjana amin'ny tena resaka hoe tena comptabilité, tena hoe expert. Fa mais non. Efa tonga teto. Adiniko. Zany. Hoe niala tany amin'ny DG dia aveo lasa ino dia mpandrara. Dia nahazo trophée tany ivela teto Madagasikara mihitsy hoe meilleur. Fa inona foana zava-misy eto Madagasikara? Ka iza zany ny tompona andraikitra Harifidy RAMANANDRAIBE? Eo ndrintsitsika. Iza zany ny tompona andraikitra amin'izany fahantrano zany? Eo ndrintsitsika. Ianao miresaka 29 mars 47 Harifidy RAMANANDRAIBE, nisy fitiava-tanindrazana tamin'izany, mbola manana an'izany olona tena tia tanindrazana vonona moniainy ho an'ny firenena zany ve tsika androany raha miresaka ny fahavalo iombonana, raha tamin'izany frantsay androany fahantrana ozy ianao mbola manana an'izany ve tsika androany? Eo ndrintsika zao ary zay le mahatonga anako miteny aminao hoe raha ohatra ka mitsangana ny dadabe ireny tolona tamin'ny 47 reny, zay mahay manopa tonga dia manopa ny mpanao politika eto amin'ilay firenena sy ny vahoaka malagasy tafiditra ao anatiny. Izay manana basika io mampiasa basy ny fantôme dia maro ny ripaka satria ny antony dia tsotra. Ireo le atsotsika hoe tompon'antoka. Fa ny voalohany satria mialatsiny aminao ako ny fianarana raha mpianatra ianao dia hoe andeha ho any amin'ny 2 na eny amin'ny 3 na ohatrohatran'izao. Raha anao mpandidy ianao dia mianatra ianao manao médecine, dia aveo ianao manao chirurgie sy ny sisa sy ny sisa. Raha andrafitra ianao dia mianatra menuiserie sy ny ohatrohatran'izany ianao. Fa rehefa hitondra firenena tsy hoe andao aka dentiste faran'zienzana satria atao président de république, fa ny mpanao politika eo anatin'ny firenena anankiray no mifandimby lasa solombavam-bahoaka, lasa ministre, lasa président ny république. Izany hoe ny tompon'antoka voalohany ao anatin'ilay firenena anankiray zany dia ny mpanao politika. Rehefa ohatra ka tsara ny mpanao politika ao anatin'ilay firenena ka mikatsaka ny mahasoso ny tombontsoan'ny maronisy, mijery ny mahamaika, zany hoe ny laharam-pamehan'ilay vahoaka, fa tsy mijery ny tenany hoe fenoko aloha mipoziko ray manontolo dia rehefa feno mipoziko dia fenoko ny sakosy dia fenoko ny any amin'ny banky any ivelany any dia zay avao mety hiritseritra hijeren'le malagasy. Rehefa mandra mpijeren'le malagasy le malagasy efa maty enao koa efa miala eo amin'le toeranao satria nul n'est éternel. Dia zao zava-misy ireo le mpanao politika raha tsy miova zany ny fomba fanaovana politika eto amin'ilay firenena dia ho rava-maina zay mety ho zavatra tsangana eto ary ireny ny tompon'antoka. Zao miala tsiny ako amy ohatra zao rehtsika ohatra zao ny MMM teo ny ministre Anjerena Arvelo, ina zavatra nitsanga rehefa izy nitondra tao anatin'ilay firenena niaraka tamin'ny sandry mialatsiny fa zay moa le fomba fokozy azy eny ambany tanàna eny filoam-pirenena Andro Nirina Rajoelina ka ao anatin'ny 5 taona nitetezameta ny ampy 3 taona tamin'ity taona ity, zany hoe efa miainga hatrany amin'ny 9 taona ano zany tsy manina ataontsika hoe 7 taona
dia niaraka tao dia niaraka tao dia niaraka tao totako tsy hoe sanatsiny vava hoe anao tristesse alimentaire Harifidy RAMANANDRAIBE dia hoe ty rehefa be no azon'le bandy fa io izy fa tonga dia lasa le fikritikena an'ilay fitondram-panjakana fo teo tsika mantsy ny resaka hoe le firaisan-kina le fiaraha-mientana tsy misy ao anatina firenena anankiray na ekipa nampanao baolina raisinao na hoe fitambarana cuisinier maromaro ao anatin'ny lakoziny raisinao mpanao gâteau io na mpikarakara sakafona mariage io fa raha tiana hipasy le zavatra atao raha tiana hilamina sy dia araka ny tokony ho izy dia tokony izy foana zay na tsy hoe firaisan-tsaina izay na tokony hako ny teny hoe naiza naiza toerana misy anao nakaiza aloha voalohany le firaisan-tsaina le malagasy fa ny tena pira dia zao ahoana moa fomba say inao sy hitakinao firaisan-tsaina firaisan-kina ho amin'le vahoaka entina ny raha ohatra arany le ao anatin'ilay fitondram-panjakana ka mifandaka tahaka ny valalakariny ary ny tena nahagaga anaty tena nahavariana anako hoe amin'ny fomba hoana moa raha miresaka tsika menakavy hoe zao ny efa rahan'le firenena amin'ny fomba hoana no ahafahana mampandroso an'le firenena raha ohatra ka misy karazan'olona ao anatina fitondram-panjakana mbola ao anatin'le fitondram-panjakana ary izy masamy kritike masamy petaka n'io fitondram-panjakana izy ao anatiny eo io za moa dia tsy herika mihitsy raha nieritreritra hoe inona moa ny antony raha matsapy ianao fa nisy tsinety voalohany aloha raha nisy tsinety ao comment se fait-il comment se fait-il hoe aty anatin'ny fito taona faly taona dia matoa azo diana énervela vao natsapa avy hoe tsy mety amiko ty zavatra ato ty efa roa taona alohan'ny ahatapenan'ilay mandat dia izay ianao vao mahatsapa fa inona zany ny zavatra nitsanga tao dia manontany tena ny olona rehetrarehetra eny amina eny ambany tanany moa dia tonga diotsy ny olona hoe koratsy vendana izy ko vao manangona aloha izy manangona aloha dia manangona aloha dia manangona aloha dia rehefa matsapa an'izay tena fa feno daholo ny paosy feno any anatin'ny bako suisse feno rehetrarehetra dia amin'izay tena hoe aloha ilana-paha amin'izay ty eto manahirana za aloha matsapa miala tsy fa tsy maintsy bateny kely ty tsy perte aloha vahoaka malagasy voalohany raha tsy misy tatsoa zany azo adrenera very zany fa faharoa koa za sure fa tsy perte le gouvernementa sy le fitom-panjakana raha tsy atsoa le azo adrenera velo za zao tena miteny aminao tena manontany tena mba mpitete Madagascar tena amity asa ty fa isaky zay plage ale isaky zay torapasika eraky ty Madagascar ty manana lavitsika ane le rehetra ary io tsy mampandroso an'ilay fizahatany eto Madagascar fa zay plage alainao mba aleanao farany tsara dia efa nisy mividy dia efa nisy matoa nisy mividy zany nisy mivarotra nisy mivarotra dia manontany tena ny tena menomenona mipady akamara olodinina pobaka be no mikozy fa hoe tsy azo amidy amin'ny vazaha ny tany eto Madagascar fa rehefa mijery ianao areto le tompon'le hôtely farany zezokiny farany zay raitra eto amin'ny tanàna rehefa mijery ianao an'le torapasika fotsiny Madagascar izay tokony ho alehan'ny mpivahiny rehetra mandalo eto amin'ity tanàna ity lasa privé nge zany le rehetra malagasy mitazona very ivelany fefy ohatsy ny ahoana ny ao anatin'io zany raha tsy mba misy ireny dokam-barotra ny amin'ny fahitalavitra sy ny boky aino rehetra ireny no ahafantarantsika hoe kaihony ohatran'izao ny ao anatin'izany nosy-komba kaihony ohatran'izao ny any amin'izany nosy-be zany fa tapitra namidiny rehetrarehetra mba mijery ianao zao orana kely tena ohatrany tsy fantako nisy teto amin'ity fireneny ity fa tondraka ny etsy tondraka ny roa difotsy ny rano ny ery dia manontany tena ny tena tsam'izay hoe mba misy ve zany hoe ministre ny aménagement zany eto amin'ity tany sy ny firenena ity sa existe ve fa rehefa mijery le Madagasikara ianao indrindrindrindra ao anatina fahavaratsy zany korotam-bolana firenena no hitanao ampotaiazy be atsy fahahoana hony ka nyrodana le tsanytatsony dia dofotra koa le arabe nyrodana le arabe tasy dia ohatran'izao difotsy mitsany le tsaitsana tasy zany ve aizany antsoina hoe aménagement amin'izany zavatra rehetrarehetra izany tsy tenenako hoe tsy dia perta ihany itsika menakavy
alefa sy ohatran'ny manigidikidy tena magidikidiky be satria miresaka ny jondianany arvelo ianao izay ministry ny fanajaliana tany teo aloha ao anatina gouvernement ange zany manana lehibe an'izany eo ny prime ministre eo ny filoham-pirenena ary eo ndrindra tsy voafehan'ny filoham-pirenena zay ray faroa toy izakely aloha de tonga de mitambatra lizy mantsy mba afaka mamalavalava ianao ny manahirana rehefa niverina avy any la frantsa andriamato hazo andrianay narvelo ary hitako amina gazety mpiseho sanandro gagy ianao mahita miresaka ny fifidianana telo amby roapolo sy roa arivo de tsy zany ny olana ozy izy fa ny fomba hatongavana any zany hoe olona vao an-trano no miresaka zavatra sala am'izany ho tongany ve sa tsy ho tongany le filohan'ny rajoelona raha olona vao an-trano no miresaka an'izany inona ny andikana an'izany zavatra zany Harifidy RAMANANDRAIBE voalohany aloha tonga de le ty farany mihitsy no valiko ianao i Gascar de aleantsika ery amin'ny voalohany ery ny antsoina hoe homme d'état ao anatina firenena anankiray de ny fananana ny antsoina hoe sérénité zay ny antsoina hoe homme d'état ny atao hoe homme d'état i Gascar de ninina zavatra mitsanga tsy manosika mpanjakama na groupe nizo na groupe nizo fa ataoko hoe farany banditsy lamboto eny morodalany reny ka misy akaman'izao ka hitan'izao fa hoe mipetaka le paisin'olona tery ka misy manontany hoe iza nangalatsy ny paisiko teto ohatra tsy hitanay zany ohatrany zazako vao teo ny tonga tsy haiko fa zako varina ny laloha telefôna de raha ohatra araka hoe mifarany zay tsy lamboto mifarany zay totakelin'olona ao anatina firenena anankiray manana dignité ohatran'izany de efa maninona izay ke le teneko hoe le panneau politique eto Madagascar mihitsy ny tsy izy raha ohatra ianao ka atao la moindre des choses nisy fiarahana tao nisy tiambaratelo tao nisy fiaraha-mientana tao ka rehefa manapa-kevitra ianao fa tsy hoantsony na manapa-kevitra ianao fa nesorina tao na hoe nesorina tao ianao teny tokony ho zavatra la moindre des choses de hoe zay tianao atao rehefa avy eo na hirotsaka ianao na hirotsaka président fokotany ianao azonao atao zany raha président fokotany aloha zasura fa mety holany ihany raha ohatsaka mampiasa vola be raha iresaka président de république sarotsarotra raha anao solombavam-bahoaka manahirana ohatrany efa nanandananana zany à l'époque satria tsy manana zay ataontsika hoe dignité sy fierté zay tsy manana akory moindre hoe rehefa ohatra ka tato de zay zavatra tato aloha hijanona tseo fa zay mba filiniko sy reviko kosany odizako ty ambadika ty voalohany zay aloha zay zany le fitsaran'le vahoaka ary vahoaka tsy tia traître zany miala tsiny am'teny aminao i Gascar farany zay tsy tia ny vahoaka malagasy ny antsona hoe mpamadika na mifarany bandy nyteneko anao teo arany hoe totakely jilamboto ka hoe niarana ny samy matany abadibadika tany ka misy manosika anankiray fa niretsany aratesitra amin'iny hoe mpamadika iny ary gasy tsy tia mpamadika milazan'izany aminao aketo tsy tia mpamadika amin'ny malagasy fa ro manakaraka zany de zao PM sy ny PRM hoy anisan'ny lehibe tao anaty tena miteny aminao tsy voafevy olona so de le politika tena miteny aminao ary io amezako tsiny zany io miala tsiny miteny aminao zany amezako tsiny any président Andry Rajoelina io zavatra mitsanga amin'ny firenena am'izao fotoana io ilay tsy za tsy mino hoe tsy ho fantatsy ilay président république eto Madagascar no ity fopla ity manao zavatra ohatran'izao na ity mpamadika sa tsy ino an'izany hoe honany tsy halalany an'izany matoa ny olona anankiray je ne sais pas hoe na inona moyen ahafahanao tonga ho président na république zany de misy ery ao misy fahaizanao misy fahalalana ao anatinao ao ka raha ohatsaka tsy halala hoe tataka izao ireto olona miaraka amiko reto mila tsiny aminao ago fahafafa be zany fa le nahagaga ana de hoe inona tsy nandraisan'lay
président de république tsy voioane zany azo ajina narvelo zany nanao an'izany ataontsika hoe traîtrise zany famadihany zany fa inona nanakana le président tsy tonga de hoe mialy ianao pour l'intérêt de la nation ho an'ny tombontsoa ambony firenena tsy mety fa aloha ianao miala ho an'ny tombontsoa cohésion gouvernementale ny firaisan'le gouvernement aloha ianao miala vina tsy nanovana an'izany e zay le teneko hoe azainao amezako tsiny le président le république ntsika zao mahita areo magagana tsika minakavy zao mahita teo misy efa tonga de hoe reto vady ianona ontsahany ianona tsatsany ianona sy ianona ony ianona tariana anona de namoany ianona malaky mikozy papa mipoka amin'ny basy teny baty be zao manodidina rehetrarehetra teny jerevana zany tsy voakitika ohatrany tsy voakitika ianona ony ino zao tonga de osako hoe ino kosa aloha mba milay ivazabe le tonga de niteny mitoriny tsy tokony notorina de niteny tsy tokony nofiteny tonga de peo raha maromaro ny ohatsare mialatsiny aminao ago mitsatsany ohatran'ireny fa mipirina zay ho rehetrarehetra ambony taraiky anaty gouvernement eo ary zay tafiditra vaovao tonga de efa maily hoe amboaro ninony ty famindra fa dainy jeroso fa mipetaky raprezy fa le ambatopelo to efa nesorony zareo ihany ko le anakiraha iny ka iny mbola ho avy any efa nisy ankide zany le zanako kely ankide mipao andrivitsy ny tantara antsika miteny zao andria tonga re peaneny tarahina tamin'izany anarany zany vao mahita généraly arany menacen zany nanaova menance tonga de peo sidina mihitsy be fanina tanteraka mihitsy hoe ahoana zany de amintsika miteny zao misy ny voatsoka misy mbola tafaverina efa milay aloha ilio efa nisy fijerena fa tsy ampy mbola misy tokony hokitiana ve zany raha io gouvernement io nresantsika Harifidy RAMANANDRAIBE za tena miteny aminao mihitsy raha afaka miteny anao de hoe iza no tokony hoesorina mba anafitra an'le firenena satria fa lambe folovolana sisa nananan'le président raha ohatra ka mbola mieritreritra nirotsaka izy ka afana manarina zany tsy ny tena manahirina an'ity tantara manky ty de zao prérogative personnelle an'le président de la république sy le premier ministre le antsona hoe nomination ao anatiny ao zany tamin'ny andro dratsiraka moa nisy an'le cause nanao hoe on ne change pas une équipe qui gagne de madikitsika am'izao fotoana hoe rehefa zay tena misy tsy de hita be loatsa le fiovana zany io migagne ve zany ty équipe ty de raha migagne io de par rapport à quoi vu les situations sy les cherté de la vie am'izao vanim-potoana iainantsika zao de io le mipetsaka le fanontaniana miteny anao hoe manona anarana ny président de république nanome andreo enim-bolana afahana mitsara andreo ary nametsaka hoe nizaniza ka manao faux planche de tolérance zéro tsy za Harifidy RAMANANDRAIBE zay nisy eo milay mihoatra le président na république tsy haingo eo ako mila mitazina ane tsika mpanao gazeta zany am'izao fotoana hoe le rindray fe tsara mialohan'le reto ana reto vao micommence reo considérons même le efa tao fa mety am'izany mbola tsy nisy menace de mbola tsy nisy tsaingo fa mite efa nisy menace enjana be de efa nisy ny tonga de voapetaka sody la sao la mba iova ihany reo misy tantara kely tiako rasananao i Gascar tao anatin'ny teny soratra masiny izy ty raha nandefa nanome taniboly ana olona anankiray ny tompotany anankiray de niasa tao reo namokatra tao reo olona reo tao amin'ny tany eo fa rehefa tonga zay ny tompotany nandefa iraka hoe dana laivo ny vokatsitsika de zarao araky ny tokony ho izy fa inona ny nataon'ireo tonga de petafo finoy fa tsy sakony ame vokatra an'ireo
Sika ventraina teto belatany. Vonoiny. Nandefa manaraka. Mbola ohatr'izay ihany. Nandefa manaraka. Mbola ohatr'izay finalement. Le zanany nalefany. Angamba kosa ny zanako mba mety hananandreo considération. Fa tsosahandreo namono azy. Fa reo vao nahity mihitsy le ty zanany. Iny mihitsy ny tena mpandova fanjakana fa raha ino ny vita. Mety ho latsatsika ny tanàna. Ohatra zay le situation misy amintsika miteny zao. Nisy ny tsaingo, nisy ny voapetaka, nisy ny menasy. Reo izy reo. Na inona ho tenentsika, na inona ho tenentsika. Reo alony eo. Reo alony misy. Ny filazany Andriamatoa ajo. Andriana Narvelo. Raha nanambara ny tenany. Fa hoe ny fantanina mipetsaka. Dia ho tody. Any amin'ny 7 ve mampatahotra. Mampagovotra ny zavatra ohatran' izany. Satria inona ny antony? Ny antony dia tsotra. Tany am-boalohany dia efa niteny taminao na Madagascar. Fa ny langage ary tsy miova. Tamin'ny vanim-potoana nitondran'ny filoha Era Mampianina. Mbola langage ny Harifidy RAMANANDRAIBE amintsika miteny zao. Hoe tsy mila. Fanonganam-panjakana Madagascar. Ifa izao ve ny faharavana sy fahampitehana ao anatin'ilay firenena rangareto a. Na mpamatsy vola rehefa mandroso miembotra ohatran'ny lelon-jaza tsy fantatra tsony. Mbola satria izay no dikan'izany. Matotsy tonga any na fifidianana malalaka ahafahany vahoaka misafidy eo président ny malagasy. Te misy mpanao politika eo ambadika ao a manao zay tsy ahatongavana any. Na hiteny venao hoe mety korotana zafady aloha na misy fipoahana ara-tsosialy avy amin'ny vahoaka noho ny tsy fahazakan'ny vahoaka malagasy itsony ny alafon'ny vidim-piainana ao anatin'ilay firenena no tsy ahatongavana any amin'izany fifidianana izany. Kanefa na le voalohany izany hoe avy amin'ny mpanao politika nitarika fanonganam-panjakana, na le faharoa avy amin'ny fahatizeram-bahoaka nitarika fipoahana ara-tsosialy ao anatin'ilay firenena ka mahatonga fialana fitondram-panjakana dia mitondra foana n'ilay firenena any anaty krizy mangitsokitsoko izany. Na le voalohany na le faharoa. Raha milaza nefa n'ilay olona anankiray fa atahorany ny atokavana any amin'izany, misy dikany mahita n'ilay voalohany ve izy sa mahita n'ilay faharoa ve izy sa ho tompon'antoka amin'ilay voalohany sy faharoa ve izy. Raha ohatra ka ilay faharoa no eritreretiny fa tamin'ny vanim-potoana na teo any Andriamatoa azo Andriana Narvelo, inona ny zavatra nataony tamin'ny fanajariana ny tany ho amin'ny tombotsoany maro anisy eto Madagasikara. Za mantsy mialatsiny aminao Gascar. Fa ny eto Madagasikara raha misy olona amintsika miteny zao ka ilaza fa havita ampidina ny vidim-piainana na hoe ampiakatra ny fahampiainan'ny malagasy, mialatsiny ahako zany ny antsoina hoe utopie, izany ny antsoina hoe fandrebirebena saim-bahoaka. Satria ny situation misy ao anatin'ilay firenena dia tsy afahantsika monsieur permettre an'izany. Raha nisy ny fanajariana ny tany teto Madagasikara ny 900 malagasy a tantsaha. Raha rajariny, raha araka tokony ho izy ny fikarakarana ny tany teto amin'ity firenena ity, ny fijerena ny lakan-drano sy ny sisa teto anatin'ity firenena ity, ka nafahany malagasy namokatra araka tokony ho izy. Tsy malagasy mpamboly madrigal ny Madagasikara rigalant na malagasy manana ny vary tsara indrindra ny tahaka ny makolika mena na makolika fotsy no andeha hinana vary à 25% de brisure afarana lavitra be any amin'ny tsy mahay maka ny Inde any. Fa itsika mety namondrana vary. Izay ny antony hitenenako anao hoe rehefa miteny zavatra tahaka an'izany ianao, fantany napetsaka voalohany dia apetsaka ao any amin'ny tenanao aloha le izy voalohany hoe qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays pendant 7 ans. Nomena fahefana sy pouvoir, nomena vola mikarena mitosaka, nomena fitaovana arak'izay tratra. Iamenazeko an'ity tantara mangy ity
rehefa menonao mantsy dia ohatrany hoe manana hainina amin'ny ajo andrenany arvelo zany ianao Harifidy RAMANANDRAIBE tsy vo izao nisy fanotorana tany sy ny salamzany teto hatrany amin'ny repoblika faharoa faraparana iny ary efa nanomboka tazatazana mafy zany taty amin'ny fotoanany filomarika Ravalomanana teteza mita aloha dia tsy resahana tsony mbola nisy kely ihany koa tamin'ny fotoana andro ny rajonary mampialina iny bypass ny rehetrarehetra iny Harifidy RAMANANDRAIBE zao zavatra teneniko aminao i Gascar amintsika miteny zao dia mampatahotra ny situation misy ao anatin'ilay firenena eto Madagasikara io tsy noho ny zava-misy fotsiny eto Madagasikara fa noho ny zava-misy maneran-tany vokatra io krizy mitranga ny Ukraine io izay mahakasika an'izao tontolo zao iray manontolo mihitsy dia mampanasa mampatahotra ny zavatra misy eto Madagasikara ndika zany dia zao rehefa mitsara ianao mialatsiny aminao namako Gascar aza mitsara amin'ny maty ho avy mifitsanganana dia tsara anareny maty reny aza mitsara ny tsy eo mifosa ny fitenin'ny malagasy zany rehefa ny olona tsy eo ny fisainao fa rehefa mitsara ianao zay le teneniko anao hoe situation actuelle zava-misy amin'ny vanim-potoana iresahana tsaraina rehefa hitsara ianao tsy rakotona ina vao mandehandeha ry amorom-pariery iny tsarainao fa ny tompona ndraikitra atao anatin'ilay firenena amin'izay sehatra nisy azy raha miresakitsika krizy inona ny tena problème misy eto Madagasikara inona ny tena olana mahatonga ny akamako raha olodina iny tabataba isan'andro ny problème fanana tany problème fanajariana ny tany zany ny olana zany antsoina hoe hainina ve ny fitsarana ny olona anankiray ao anatin'ny vanim-potoana iesany nefa mahatsapy ianao fa mpitary vato vilam-bava ity olona ity negatif miala tsiny amin'ny tenanao zany ako raha izay no eritreretina fa hainina izany zany hoe tokony andraikitra amin'izao zava-misy zao zany andrimato hajo andrenana arve na inona taona inona taona miala tsiny aminao tsy midika hoe rehefa niala tao ianao dia tonga dia madio be ohatran'ireny ny latsahan'ny rano Jesosy ireny ianao fa ny antecédéanao tao inona nataonao za zany rehefa zavatra ohatran'izao miaza zaza tokony ataon'ny fitonam-panjakana niza filoha olona ministre eto amin'ity firenena ity na lasa président de république dia misy foana ilay ataontsika hoe fijerena inona ny fananan'iny olona iny aiza aby ny tonabilany aiza ny tranony sy ny sisa misy zany dia rehefa miala eo amin'izay izy dia jerena amin'izay hoe inona amin'izay le fananany amin'izao fotoana resaka le fanambaram-pananana zany fanambaram-pananana io firy ny fiarakodia tsy mataho-dalana nanany firy amin'ireny vila asambarana eny ambomanam-bola ireny tatakiny ahoana ny navitana sy rehetrarehetra zany fa raha tao an'izany dolodolo reo mpitondra rehetrarehetra reo mialatsiny aminao fa vao miala eo amin'ny toerany reny dia mipiripirina any an-tsanony any zarana tsy nisy nikitika fa satria tsy fahasahina ary za tena mametsiny ny président de république mihitsy ny ako mialatsiny amin'ny tenanao zany mametsiny ny premier ministre ako amin'ny zava-misy amintsika amin'ny teny zao ireny olona miala eo reny dia ohatrany tonga dia mistyle fotsy dia lasa dia prr ianao ndray fosafisainy gauche droite etsy zany antsony ny taizazana baratra zany malagasy koa tsy tiany zany taizazana baratra zany seke io zavatra mitsanka eo fenaminy meno sosy izy tao aminao tao ny aty dia manandraikitra napiasaka taminy tsisy vita fa rehefa mivoaka izy dia anao ndray fisainy ozany mpiasa trano reny mialatsiny ako hoe tsy hoe mpiasa trano akory izy fa mpiasa trano manao an'izany miasa ao aminao izy ianao mamivasy soloka anazy ianao mikarakara azy ray manontolo fa ratsiratsy kely indea mandeha ny loka dia laza makao ambadiky ny tranonao
zegny io tsy mihina kely io moa le hoe sifrito sifrito mamofantsiporo izy ny aminay tsy vao ny MMM marery ny hitanao nanana frustration ohatry zany a ny solomavim-boaka ihany koa nolo tsirahonany koa nisy fotoana efa niteny a io zao vao malimaly ny olana any Mahajanga ary député nina vice président ny assemblée manomboka misy ohatry ny karazana ady atrano ohatry zay zany le fitantanana firenena inona ny fiatraikany zany any am'le filoham-pirenena any Rajoelina oafy politique any zany sy ny indrindra conjoncture mihitsy isika menakavy zaho manana souci manokana mihitsy ahako tsy maria assisteko kely izy de virina any am'izay anao zay zahako nambarako teo hoe ny associatios misy any Ukraine amitsika miteny zao a de mampatahotra be izy io azadino a fa amitsika miteny zao zany hoe talohan'ny vanim-potoana nisy nikorotana tany Ukraine io de tany amin'ny $570 ny barika ny vidin'ny barika ray amin'ny solika fa amitsika miteny zao izy a efa tafakatsany amin'ny 30 mahery amby zato efa 10 amby zato 140 arakaraka le balancement misy eo na hoela na hoaingana io teo zavatra io tsy maintsy isy fiantraikany eto Madagascar any ivelany any amitsika miteny zao de efa mandray fanapahakevitra ny rehetra efa samy miomana daholy amin'ny hoe amin'ny fomba ahoana no ikarakarana andreto vahoaka ireto ahoana no zavatra tokony atao inona mba tsy hatsapany le malagasy hoe mavesatra loatra aminay zany vesatry ny korotana misy any Ukraine zany de efa samy miomana andretsarehetra izany ny mamay ny olona izany ny mahamaika any ivelany retsarehetra any fa ny eto amitsika sy frity miaingy kozy bobaka sy kafara lava miaingy fistonana lakolosy no miaingy au lieu de tokony hoe hitodika zany le mason'le malagasy indrindrindra fa mipitondra hoe ahoana tokony atao amreto le vahoaka reto de ina zavatra mitsanga misy foana ny fanodinana ny mason'ny rehetra tsy hitodika hoe aizany tena mahamaika sy ny lahara-pahamehana zany tena ianao combat tatsozy ianao efa nisy ny savate double efa nisy ny kalaky efa nisy ny rehetrarehetra zay ngeny efa teneko anateo hoe ireny le amezako tsiny le président de république hoe inona ny zandraisana fanapahan-kevitra amin'ny toe zavatra ohatran' ireny diovina aloha ny tanàny tsisy afa-tsy zay raha te hanorina ianao ka hanorina tsara ka hanorina mafy esory aloha ny lobolobo esory ny lakan-drano-kely madinidinika te ho hitanao hoe tany maina ve tany tsara ve tany mafy azo andrenana ve io toerana io so onaona lahy zay le hoe diovina aloha sama samy tena zany ary zay ny tsy ampy eto amitsika izay fanadiovana izay za zao mahavelobolonako ny teny ministry ny fitsarana hoe niady atao voalohany indrindra de niady amin'inona ty kolikoly ny kolikoly be indrindra eto Madagasikara de ny amin'ny resaka tany niady be indrindra ao amin'ny tribonaly a ny fitsarana de ny resaka tany de manarakaraka an'izay ny adiny mpivady sy ny fisaraha-panambadiana mifandraiky zany letsarehetra zany rehefa ny tany ny voakitikitika fa mpitody damosina hatramin'ny mpivady rehefa io mipenjy eto Madagasikara diovy aloha io mahaveloboly le teny'le ministra hoa fa ijanona ho tahaka ny rova ve zay zavatra zay sa isy mihitsy ny tena fandraisana fepetra ary tsy hijerena itsony hoe mpitondra fanjakana tsy hijerena tsony feo avaria badibadika ariva de hoe dura l'ex c'est de l'ex la loi est dure mais c'est la loi mafy ny lalàna fa apetsao de apesao ny lalàna avita metsaka an'izany ve ny ministra vaovao zay vao nitendrena eo amin'ny toerana io a tsy zany fa ny ministra Pierre Olidera zay fantatritsika ihany koa raha lalana ny diavina sy ny mety otraikefananany a raha miresaka fananatantsika mifandraiky amin'izany ve io andraiky tsara isiny
raha ny fahalalana zany hoe Pierre Holder zany dia efa mpanao gazety zany, Mpamakafaka zany. Raha ny asa nahafantarana azy dia hoe administrateur civil de classe exceptionnelle ny tenany. Zany hoe misy tsy haiko efa ananany tamin'izay sehatra zay. Napetraka izy tany amin'ny ministèren'ny intérieur dia ozy ny olona rehetrarehetra hoe very man in very place. Eo marina aloha raha ohatra ka tena diplôme ananany. Fa mitsika amin'ity zao izy napetraka ao anatin'le resaka aménagement territorial. Dia eo le teneniko anao hoe mahatsapa ve zany le président de la république za mihitsy indray nametsaka fanontaniana hoe misy zavatra efa tena korotam-bolona tao, misy zavatra efa tena tsy nety tao, ka aloha ty olona nanatsaika efa tady ty andamindamina aloha nirevy ato. Avita ave ozy ianao sa tsy avita? Za tsy mpiasa ny aménagement territorial fa zavatra fantako dia zao aménagement du territoire, zavatra fantako dia zao taoriana kely fanendrena azy dia nisy ny fivorian'ny mpiasa rehetrarehetra tao amin'ny aménagement zany. Ary dia unanime ny ray ina ny ray saina le rehetrarehetra tao zany hoe anome ny 3% avy amin'izy ireo entina hanampy sy raha miasa amin'le ministra vaovao. Tsy mbola nisy ohatran'izany fa mifantanina mipetsaka amiko dia zao 3 izy fa tsy 100 isan-jato nefa efa-jato isan-jato efa-jato be zany. Zany hoe tena ny énergie ny forte ny fantako tsony hoentina dolidoly anampina matory eo zany natsapan'izay tsy nanao an'izay promesse zay teny fahatsapan'ireo fa nisy tsy niady an'zelony tao ilany ady hatrany amin'ny 700 isan-jato. Zay mantsy ny dikan'le izy raha atao tradiction libre zay ny dikany. Fa mifantanina mipetsaka dia zao averiko any aminao ndray koa le fanontaniana ilay ministra ve izay nasary eo mpiasa ireo name an'izay à la hauteur dia zao ny tantara no oka hitsara. Rehefa ny olona eo ambany fiahinao, rehefa ny olona eo ambany fifezanao ny reconnaître fa vous êtes le patron. Et vous êtes le patron zany. Fais attention, un patron quand il ne sait pas qu'il est le patron, il n'est plus patron. Dia izao ny zava-misy dia zao andeha io ho hitatsika ny toyany lasa aloha zany le teo matory eto ny teny hoe hiady be zay misy firavoravona tanana zany tao. Izay angely mahatonga anako hoe nanao an'ilay fanazavana teo hoe izay no eritreretinao hoe na amin'ny tonga anao nametsaka fanontaniana hoe misy hainina ve misy fankahalana ve, mais non matoa nisy firavoravina tanana ary zay ny olana eto amin'ilay firenena raha vo ino foa le mpitantana na le mpitondra tsy atokisan'ilay vahoaka dia miravoravo tanana tout le monde. Ny manahirana kilana fotsiny mantsy be dibe no fanakevitra ny amin'ny hoe fantatritsika tsara ny Pierre Holder zany sy ny fifandraisany amin'ny filo sy ny volomboasary ny TGV tsy izy ihany fa maromaro zany ny ministra zay voaresaka atao hoe dia tena mizara gatao hoe namanamana tsy adiny fa niatsy ihany mivadika kosy défense ihany lasa milieu ihany lasa attaquant ndraindray ary ny attaquant lasa golina tampoka ohatrohatr'izany zany ny andraisan'ilay olona anazy hoe tsy manana olona tsony ve ny filohan'ny rajoelona sa tsy misy olona itokisana ny efa nazanona tary amin'ny toe-karena ary lasa mivadika ary amin'ny affaire étrangère ohatrohatr'izany zany le adivitra rehetrarehetra tao anatin'le izy tsy naomby tary amin'ny ministèren'ny arena kibony tany tary lasa Harifidy RAMANANDRAIBE any zany ny zavatra misy hoe tena hijery an'le vahoaka ve amany olona an'le vahoaka ve sa hizara plasy ho amin'ny namana sy ny salam'izany eo ihany koa hoe tsy fananan'olona na tsy fatokisan'olona mety ho famakafakan'olona satria zany raha misy olona raha misy olona ngamba ny teny voalohany mihitsy la ny olomanga Madagascar
raha misy olona ny teny ary nametsaka foana hoe atao inona dolidoly ireo manampahaizana eto Madagascar ireo dia zany isan'ny voalohany. Raha misy ny olona nitsikera ny fametrahana zay nataontsika hoe membre-na gouvernement izany miatomboka any amin'ny premier ministre io izay tena zasa mametsaka samy teny mihitsy fa hety capitaine d'équipe tsy miaingy efa ela be ny tokony napekarina ny mpisoliterana remplaçant fa rehefa mahita ianao le zava-misy ragatia miteny an'izany ianao hoe copain badekama sy ny sisa dia rehefa mety ianao misy olona mbola averiko any hoe olona niaraka tamin'ny tena 20 taona ara dia niaraka olona tamin'ny tena dia niara-mino matasy masaka dia niara tsy natorial masa tonga dia mamema aussi be pio indrema dia zay tena voataitra hoe hodry dia ho zako hoe normalna ihany ka ny olona raha ohatra ka hoe mailomailo amin'ny fakanaina ty ekipa sy olona miara-miasa satria nany faniarahany tena arany aza tena miteny aminao raha iza zao no tena teo amin'ny mpanohatra dia zao zavatra teneko aminao i Gascar fo miatiko ny zavatra ohatra zao hoe zareo samy zareo ny ao anatin'io dia zareo samy zareo no ao ny antony dia tsotsa azavaiko sy ambarako anao tsy dia mety amiko loatra lay atao hoe andao hiverina panorama tsika dia asina paramabise dia asina tere dia asina tsy fatako tsony izay fanaovana politika zay eto Madagasikara amiko a tsy mety aminako zay satria ny antony dia tsotra tsy fitadiavana seza amiko iny antsony hoe fanaovana politika tsy fitadiavana seza amina fomba malotolotona ohatrohatran'izany fa za efa nambarako an-tserebolony hoe zako mankasitraka le antsona hoe alternance démocratique mba hisin'ny fitohizan'ny raharaha-mpanjakana hisin'ny fitohizan'ny raharaha-pirenena hisin'ny fitohizan'ny fifandraisana avy amin'ny vanivelany sy ny famatsiana sy ny fiarovana an'izay aki infime soit-il eo am-pelatanany tena zay amiko le mamaika izay amiko le zava-dehibe ka raha miteny ianao hoe dia ahoana fa nga tsisy ekipa tsony tsisy nino trony tena ilaza manokana mihitsy dia zao raha milaza ianao fa tsy mamango reo asa miditra ao zany c'est pas la peine alors zareo no ao dia rehefa tonga mitorinao dia ataoviny ianao ndray koa fa le mitsofoka dia avy eo mifamitaka dia avy eo mifampetaka dia avy eo mifampidaroka avy any an-damosina daka tsy hita maso dia avy eo misifirity sady tsy mety amin'ny mpanao politika zany ny tsy mety amina mpitondra fanjakana zany ary tsy menjika anana olona tatakan'izany ny vahoaka malagasy. Anao ahoana ny hoafy politika ny filoha Andro Rajoelina sy ny fifidianana 3 manoloana an'izany tranga rehetrarehetra zany Harifidy RAMANANDRAIBE. Za manokana aloha dia tsy afaka le teny zay pour la simple et bonne raison za tsy mahalala koa ny sady tsy resaka tamin'le hoe filoha Andro Rajoelina hoe hirotsaka ve ianao sa tsy hirotsaka ahoana sy anahoana ny hoavy politikany ny mandrindra sy mandamina ny hoavy politikany ny olona anankiray ny mpitondra anankiray dia ny hoavy no mametra an'izany fa tiako tenena mbola anana chance ve izy raha zao tranga misy zao eo tsika miresaka vidim-piainana miresaka an'izao frustration resaka zao ady an-trano firenenana ny tantanana matsy raha ohatra ka mbola tapa-kevitra ny anao 2e mandat le filoha ireo aloha ny ekipa niaraka taminy teo mbola anana chance ve izy manoloana an'izany rehetrarehetra zany mbola afaka monsieur rattrapé ve izy ao anatin'izao volana 6 ananany zao Harifidy RAMANANDRAIBE. Ny hoe manana chance ve ny ise rattrapé ve dia za tena tena aminao mihitsy ny malagasy rehetra eo anatsehana fifidianana anankiray dia tahaka izay daholo ny fanontaniana mipetsaka anana chance ve raha kosa anana chance rabe ny chance ananan'ny filoham-pirenena azy le Rajoelina dia même amin'ny chance ananan'izay filoha rehetra mety irosaka eo
na izy na iza ny zava-misy de zao manana sens izy par rapport à qui manana sens izy par rapport à quoi et manana sens izy pourquoi et comment voalohany aloha izy mety ho ady va politika ao anatin'ilay firenena raha iazakazaka anderery ahako Gascar ka toranak'ireo mamasina no atao de nanao fandeha ambitsika rahako de manana sens fa vitako io fa arakaraka ny ady va politika an'olo voalohany no afahana mametraka no mety ho sens ny olona anankiray raha izahay Harifidy RAMANANDRAIBE zao nasaina hoe tonga de dana manao ina te basket miaraka amin'ny Brown James de tonga de hoe quasiment vita elary Harifidy tsisy fika fa raha ohatra kosa ndraika hoe resaka politika andresahana aléatoire be zany afaka miteny ako raha ny situation actuelle nijerevana de par rapport amin'ny inona no ilazana zay zavatra izay nandray par rapport am'le asa telo taona zay ny tantanany teteza mity iny tsy resahantsika io ny asany ny tantana an'le firenena raha tsaraina zany zay telo taona zay raha tsaraina zao vitim-piainana zao raha tsaraina ny politika sy ny fomba fitantana raha zany tena miteny aminao raha zay zany nijerentsika raha ohatra ka hoe tsaraitsika ny situation misy amintsika miteny zao hoe ny androany ty androany ty androany de ao anatin'izay le fahasairanana izay tio zako hoe tsisy manana sens eto Madagascar ireo mpanao politika ireo satria samy tompona andraikitra tolotolo amin'ny situation misy eto amin'le firenena amintsika miteny zao tsy misy satria samy tompona antoka ary ny tsara amin'io mialatsiny aminao a fa tsy ny mpanao gazety na mpanao politika na Mpamakafaka no hitondra ny fitsarana anjaratsika fotsiny no mitondra an'ity de projet tena makery fa ny vahoaka no mitsara ny vahoaka no mitondra ny teny farany ao anatin'io ka izay le nyteny ekonao hoe lay fomba fanaovana politika eto amin'ilay firenena amintsika miteny zao no quasiment nul lay fomba fanaovana politika amintsika miteny zao mahatonga antsika leo any amin'ny farany gidany ao anatin'ilay firenena izay de izay mahatonga anako hoe ataoko ao anatina gory anankiray aloha atseto ny mpitondra fa ny tsy hitovizany tsika menakavy amin'le filoha ankehitriny de zao izy no eo aloha arakaraky ny fomba fivoatrany toedra raha izay eo am-pelatanany izy no mitondra ny sambo no ahafahana mahita hoe mibrika makaiza le sambo na mibrika anakaiza le sambo sava mandeha nahitsy any le sambo misy le fanapahan-kevitra ho anoraisiny teo ozy sasany tsara fatara nananana an'le aidratsy hitovy ve zay miankina amin'izay no hoavin'le président de la république misy ny teny nataon'ilay ministre ny fitsarana zay tena ataontsika hoe base fototra hiatobohan'ny fetezana sy ny tsy fetezana nitoetra raha ao anatin'ilay firenena ny mahatonga ny insécurité ny tsy fetezan'ny fitsarana ny mahatonga ny resaka fitsaram-bahoaka no resaka tsy fatokisan'ny olona ny fitsarana rehefa mandeha io fitsarana io mety isy zavatra iova ihany koa eto Madagascar ka ny fandehany de tsotra fotsiny any taka ny mpanao politika rehetrarehetra eto Madagascar anahoana no fahaizan'ilay filoham-pirenena anararoatra n'izay fotoana fohy sisa ananany zareo zay zay no natongako ny teny ary teneko foana atao anatin'ny Mpamakafaka nataoko hoe kiondalana no misy Madagascar amintsika miteny zao kiondalana antsika vis-à-vis an'ny crise manantanina n'izao tontolo zao sy manantanina indridridrindra amin'ny Madagascar izay firenena marefo ka tsy afaka hiatsika rery samy rery an'izany crise zany fa kiondalana ihany koa ny any mpitondra fifanjakana indridridrindra amin'ny président ny république Rajoel hoe tatakiny ahoana ny izy ireny an'le situation nanao soa izy malala hoe inona ny antony nameneneny rakoto na nameneneny rabe na nameneneny andravao sy manana zay fa ny vahoaka no mitsara ny vahoaka no mitsara n'izay asa hitsanga atao anatin'ny vanim-potoana foy izay
ary zay no mamaritra ny ahoafy politika le président de la république tsy Harifidy no afaka izista teknika ilaza hoe fahitako aloha fa tesa mivoaka androany de hoe bon nul non avenu le président de la république indrindrindrindra jusqu'à maintenant tsika c'est pas nos politiques rehetrarehetra tena nytatany zay tsika teo mbola tafiditra ao anatin'izay le hoe tsy atokisan'ny vahoaka zay ho Harifidy RAMANANDRAIBE mieno azany resaka ao zany ary tena mieritreritra zany hoe fotoana ve zao tokony tsy hamadihana pejy tsonga ngamba fanovaina boky ve tsy anaovana ampidinana remplaçant tsony fa anovana ekipa mihitsiny ve raha tsoko zany resaka tokony isy olom-bavao ve zany zao raha ny andro alo ny ampitso mbola tsy haitsika ny toyany amby ny toyany mandany filo andro rajoelina fa raha atram'izay aloha zany nitatsika hoe samy tompona andraikitra daholy tokony isy olom-bavao ve tokony anana candidat vaovao ve fotoana ve zao tokony isy force afaka ohatran'ny atao hoe force andro ny rinah rajoelina raha etsy ihany koa ny force marika Ravalomanana zay efa roapolo taona miatity efa nanao deuxième tour tamin'ny 24 sy 24 mety mbola nanao deuxième tour ve reo ary amin'ny 13 sy 24 zany rehetrarehetra zany ny zava-misy Gascar ny ataontsika hoe fanaovana politika de misy lamina mipetraka ao anatina ataontsika hoe parti politique misy ny ataontsika hoe bureau politique misy ny ataontsika hoe membre bureau politique misy ny ataontsika hoe congrès national de ireny sehatra rehetra ireny no mametra sy mamaritra hoe iza no ho atolotray amin'ny fifidianana tahaka izao ny olona mantsy de izao tsy hoe n'importe olona mandehandeha amin'ny arabe ny te hoe alors ndray ty rangaha atao candidat satria ty olona vaovao ty famaritana le définition le olom-baovao koa mantsy mbola tokony jerentsika tsara amin'ny vanim-potoana mamety azy hoe tatakany ahoana moa le antsoina hoe olom-baovao satria amin'ny ankapobeny de ny mpanao politika rehefa nambarako tany amin'ny loana no natao hitondra an'le firenena sy hitantana an'le politika ao anatin'le firenena izany hoe ny mpanao politika de membre ao anatina parti politique zany antoko politika ny antoko politika araka nambarako anao teo de misy ny lalàna amin'ny fean'izany antoko politika izany tsy iza na ianao na iza no andeha ametraka hoe ankose alao itisitisitia no tokony irotsaka na hoe aloha reto tsy isy intsony ny zavatra nitsanga mantsy de zao tamin'ny vanim-potoana nisy ny korotana nisy teto Madagascar no nisy zay ataontsika hoe nizay raha izay tianao eritreretina ho apetraka eto Madagascar zay mantsy le tianao tenenina fa rehefa mikozy de tonga de cause la verte ohatran'ny Harifidy RAMANANDRAIBE miteny any anazy le nini mantsy mety eo amin'ny andro rajoelina sy filomarika Ravalomanana fotsiny fa nizaniza raha samy tompona raiky daholo na filohiry rajonary mampianina na zay moa zany sisa no veloleo reo mpanao politika rehetra zay tompona raikitra rehetrarehetra eo ve so de tokony fotoana zao tena miova lasa mihitsy ntsika miova olom-bavao mihitsy ntsika ny mahafinaritra be oa rehefa miresaka ohatran'izany ary tiako be mihitsy le resaka ohatran'izany fa le resaka ohatran'izany aiza le base le resaka apetsaka ao sy ny fotsy ipetrahanao aiza le toerana sisehatra hafahana mametsaka an'izay satria araka ny nambarako anao teo ny nahatonga nisy niny tany vanim-potoana taloha ny ianina de ny antontsotsa fotsiny ihany ny fisina krizy tao anatin'ilay firenena ka nahafahany rehetra tompona andraikitra tao anatin'ilay firenena nijery hoe raha ohatra ka itisity ny latsaka ao mety teraka korontana ao anatin'ilay firenena de amintsika miteny zao mipetraka ve zay ary raha ohatra ka mipetraka zay iza no ametraka an'izay hany mantsy le olana hany mantsy le olana izy ty mantsy tsy hoe apetsapetsaka fotsiny am'izao hoe leleony ihany tsika na leleony ihany na tia ametsaka ny ihany tsika de aloha aloha tsy milatsaka reo aloha tsika ametsaka olom-baovao fa misy critère misy fepetra misy antony mazava maropontitra ny afahana mametsaka an'izay toe zavatra izay raha ohatra zao tsika ka hoe any amaliny situation misy eto Madagascar raha ohatra de hoe bon nisy fanapahan-kevitra ndraisin'ny tao nisy fanonganam-panjakana tao nisy fandroahana vahiny vazaha tao sasany milaza fa mety zany sasany milaza fa xénophobie zany sisy de misy fanapahan-kevitra raisina satria
tafika no mitondra ao loa martial miasa ao dia tsy maintsy mametsaka an'izay loa martial zay ry zareo fa raha neto Madagascar jusqu'à preuve du contraire amin'ny vanim-potoana mbola iresantsika amin'ny lala zao dia mbola tany démocratique i Madagascar mbola tafiditra ao anatin'le hoe tany tandalany Madagascar tsy mbola misy korotany i Madagascar dia tsy mbola misy ny pouvoir tsy mbola misy ny fahafahana mametraka an'izay situation zay ratsy ohatra angaka hoe zay ny teneniko anao iverina indray tsika any amin'ilay antsoina hoe panorama à gauche na panorama à droite na tralala na travolta dia raha ohatsy tsika miditra ao anatin'izay dia ce qui veut dire hoe iverina ny anatina tetezamita indray tsika tetezamita ve le retsiny napotika amin'ny Madagascar dia hoe efa nisy ny exemple tsara tare napetsaka ny mpitondra teto zany ataontsika hoe irrajonary mampianina zany tonga dia nametsaka mihitsy hoe na inona zavatra zavorovoro na inona korotam-bolona na inona zavatra nitsanga dia zao ndeza atsy zahako ametsaka modely ametsaka fomba fanaovana politika vaovao atao anatin'ilay firenena ty nametsa-pialana mialoha le fahefana nataonao nametsa-pialana mialoha nanao passation en bonne et due forme mba hiarovana an'le acquis ao anatin'ilay firenena za miteny aminao ay namelany 73 député ihany koa teriamikazany 13 anatin'ny daholo dia nahatonga n'ilay ataontsika hoe gouvernement de consensus iny zay le mahatonga nako miteny aminao za tsy d'accord mihitsy amin'izany resaka hoe consensuel zany ny antsoina hoe consensuel ny dia ny antsoina hoe marimaritra iraisana marimaritra iraisana tsy zany amiko natao hoe fomba hitantanana firenena ao anatina firenena za miteny aminao afa ny fomba fipetsany raha ohatra ka tsy nanakeny iny filompiana rajonary mampianina fa izy niditra tamin'iny izy dia iny vokany petafan'ny olona ministre ny intérieur dia mipetafan'ny olona ny premier ministre dia petafan'ny olona ny ministre ny souveraineté rehetrarehetra eo ianao ndraisina satria raha hitantana firenena mila cohésion zany gouvernementale mila firaisan-tsaina na fitondrana izany mila équipe solide zany fa tsy ny gouvernement consensuel mihitsy no hitondra n'ilay firenena anankiray any amina fampandosoana tsy hitondra dia izay mahatonga nako tsy d'accord aminao mihitsy hoe izany zavatra zany azo atao zany ny ainga tamin'le resaka ao mantsy nampatonga nametaka ny fantanina iny hoe atambatro anaty gony anankiray ny mpanao politika rehetra raha androantsika amin'ny resaka dia samy tompona andraikitra daholo dia mitsiriny saiko hoe ka sao dia raha samy tompona andraikitra daholo ny tany rehetra sao dia fotoana zany zao asa olomba avao indray araka ny fantanina mazatra tsika zay fotsiny moa no antony nametraka zavatra zay ao anatin'le situation lisy raha siraka ao andeha kely tsika satria mandeha ihany ny fotoana anisan'ny somary manahirana kely Harifidy RAMANANDRAIBE ny ataontsika hoe ny zavatra iaina ny Madagascar zany manoloana ny lafiny ara-toekarena dia eo zany ny olana makasika ny resaka jiro zay manahirana be solika moa ty mbola ahitsika manoloana ny ady any Ukraine ny amin'ny lafiny ara-sosialy ny resaka vola sy ny sadam-bola zay sahirantsika zany ao anatin'ny toekarena daholo fany sosialy aloha zany dia mazava ho azy io resaka PPN sy ny maro hafa io androany tia antany anao hoe raha misy vaolana tokony hoentin'ny fanjakana satria misy mpitondra Madagascar na dia eo aza ny zavatra misy iraisam-pirenena na dia teo aza ny Covid sy ny maro hafa tokony hitondra vaolana ny fitondram-panjakana zany manoloana ny trangana inflation mafy be sahala amin'izao ary miakatra foana inona ny tokony ataon'ny fanjakana tokony hanintsy ny programa sy ny politika mpitantanana ve ny PGE sy ny maro hafa ny UEM sy ny velirano za zao mahita an'ireny mbola mandeha ny ery ny trano ery ivato efa ho avy sy ny tariny fotoana ve zao tokony hanovana zany rehetrarehetra zany satria miandro vaolana le vahoaka sa dia hoe tsy afa manoatra na dia misy aza ny olana iraisam-pirenena makasika an'ity fiti-piainana miakatra ty zay ve vao tonga any zay vao tonga any tany amboaloha angambitsika i Gascar dia efa niteny hoe ny itodiany Harifidy RAMANANDRAIBE amin'ny Mpamakafaka rehetra ataony dia mitodika sy miverina any amin'ilay vahoaka ary ny ady atao ady masina amiko zany ady amin'izay ataontsika hoe fahasairana ny vahoaka
malagasy zay dia za miteny aminao Gascar raha nisy ngamana ataoko hoe ozy mamanay zay hoe raha arina mivavako a tataka ary fotsoroana ngamba ny tena ny laza hoe efa tsy rariny loatra le fahasairanam-bahoaka amintsika miteny zao ary zay ny antony nanazavako n'le resaka tany am-boalohany alavitra be tare hoe le firaisan-kina le cohésion le firaisan-tsaina lay fiarahana sy fiaraha-manaiky ao anatin'ilay firenena fa misy ady ombonana tamin'izany fotoana zany tsika ho nanana ny ady ombonana dia ny mpanjanatany fa amin'izao fotoana zao tsika manana le ady ombonana dia le fahalafosan'ny fiainana tsy le fahasairana n'le vahoaka malagasy io zany raha io resaka io za tena mialatsiny aminao fa lavalava ny lalakomba nambarantsika voalohany teo hoe tsy misy aloha miracle mikasika an'izany napetsakitsika zany hoe tsy misy miracle ao anatin'izay satria nambarantsika mihitsy ny hoe lay système mihitsy nipetsaka eto Madagasikara ny tsy voahaja ny tokony ho izy raha nametsaka tsika hoe ny areny Madagasikara dia fananatsika vahoaka be tabe tanora ny fanana ny areny Madagasikara dia fananatsika tany midadasika be raha tsy miaingany io Gascar hoe le eo ampelatananao aloha travaena manana tany malalaka be tabe tsika dia manana sandro bobaka be tsika fantantsika tsy fantatsa hoe namita amin'izy na nasolokiny izy na nagalariny izy ny sandrotsika potoko ny doroko ny rongony sy ny fisotroana gojomelona sy ny tsy fampitsakafo nefa raha tsy mialany mihitsy tsika ny plasitsika zay tokony napitsa vola be tabe mba firino ny touriste tonga eto Madagasikara raha mahatsatsany amin'ny roapitapitrisany eny zareo maorisianina Maorisy nosy Maorisy izay zara raha misy ohatrana Antananarivo reny voatra miampiantanarivo avaradrano sy atsimondrano ny abeany ilay tsy fahafahatsika sy fahaizany mpitondra mihitsy teto Madagasikara nampiasa ny atohanana atsika no fototra nahatonga an'izao le ataontsika hoe tonga fahasairana an'izao tsy mbola nahita teto ambony tany ho aho hoe firenena lazaina fa mpamboly vary nefa tsy mihinam-bary nisy teto amitsika ny fambolem-bary sy ny fanondranana vary Madagasikara rigalan nisy teto amitsika ny ozinina fanamboarana menaka sy ny fambolena voanjo teto amin'ity firenena ity nisy teto amitsika zany retsaretsa izany fa aizy zany amintsika miteny zao zavatra efa nisy dia tsy vita ave tsy vita ny fitondram-panjakana ave ny amerina an'izany zavatra zany zay le mahatonga anako miteny hoe misy ady tsy maintsy atria anao miatomboka any amin'ny ministre ny fitsarana ministera ny fitsarana miatonga any amin'ireo vojo-bahoaka itsija raha-pahefana fa izany zavatra zany dia mila mpitondra modely ny manao an'izany mila mpitondra miray saina sy miray ino ny manao an'izany ary mila mpitondra manana fifahamatorana amin'le vahoaka ny manao an'izany eo moa tsy mitovy foana ny tady dokanga raha be tabe no menomenina tsy izy tsony ny fanjakana io tsy lasa io sahira zay tsy mety zay dia be tabe no mitabataba fa mety aminay io mbola izy io milay zay rehefa tsy misy tsony zay fomba fijery samy hafa izay rehefa iny mpitondra mampifambandray sy mampifandindra sy mampiara-mientana ny malagasy ray manontolo ary zany tokony olangazy atao amin'izao ankatoko ny 7 ny volana marsa izao tsy ny fanaovana matso ery na ny fametsahana voninkazo etsy amin'ny fasany mahery fo reny tsy ny fampisehona sy ny
filazana an'ireo sorana ataon'le malagasy ny tokony ezaka izana sy mamaiky fa ny fandraisana ny tsaokevitra azo tamin'ny nataon'izy ireny ny fametrahana sy famerenana izay afo tsy mety maty eo ambony malagasy zay ny fametrahana zay ataontsika hoe firaisankina izay ao anatin'le malagasy zay satria le malagasy fa mifantanina mipetsaka manana mpitondra mahavita an'izay ve tsika misy ekipa gouvernemental ozy ianao vao mipetsaka io hoe raha mahita eo izy kabary rapitso ifandraiky amin'ny zava-misy ve anome fitsirina sy ampirehitra indray ilay afo mpitiava-tanindrazana ao anatin'le malagasy ve satria masamy teny ako amintsika miteny zao Gascar very matimaty tsy lopilopy izay afo fitiava-tanindrazana fitiavana firenena izay fa ny mois d'abord ny zasa mirery ny aventurako zasa mirery ny fiainako zasa mirery ny mahamaiky amin'ny malagasy no jereza malagasy tsy amezana tsiny anizaniza satria aloha maty rapitso zay maty androany. Harifidy RAMANANDRAIBE raim-bava manahoana ny fahitanao an'ity raharaha ao amin'ny CNAPS ity izay fantatsika androany no nisy an'ireo mpiasa teo anivon'ny CNAPS niatrika fitsarana afaka noho fisarasalana izy sivy amin'ny ankapobeny miteraka resabe ho an'ny firenena io resaka vola atao amin'ny CNAPS nakatsy nakeroa amin'ny ankapobeny betsaka no be fanahinany amin'ny hoe misy vola be ao fa ilay tokony lalany tokony ho izy no taraiky amin'ny ankapobeny ny mpiasa izay manao cotisation dia maizina pototry ny jiro magitaheta ambony lakana fa nataony olo lafa indray no misitraka sy migalabina amin'ny vola sy ny cotisation manao ahoana no mety ho fahitanao azy raha toa ndray mijery fotsiny raha misy Gascar ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina ary tena enjana be dia nitataky tony zao mantsy Gascar tsy moramora nezany ataontsika hoe ao anatina fahasahirana mbahoaka iainantsika zao mbola andrombinana foana le sosan'le galasam andrombinana foana alevany anaty CNAPS alevany dia mba mieritreritra le tena hoe hiverina any amin'ny tena io zavatra io dia rehefa maheno tena kehitriny ianao mitantara fotsiny fa za tena nome précision mihitsy hoe mahatsatsatsany amin'ny 5 tapitrisa ariary isam-bolana ny karaman'izany ataontsika hoe tale général ny CNAPS izany 125 millions 5 amin'ny zato tapitrisa iray milandra vola tanjokinana izy vola mpandoko CNAPS alatsakemboka taiza sy firy no anakaramana le tale général ary tsy vitan'izany fanitsan'ilay tale général dia mahatsatsatsany amin'ny 120 tapitrisa mbola ariary any koa io izy nefa mandoa an'izany izy nefa manefa an'izany dia normal tsika menakavy raha mahantra ao anatina raha tahaka an'izao enikajy dia misy le ataontsika hoe fomba fijery ny fitsarana zany na ny PAC io na ny bianco io na ny fitsarana tsotra io na ny fitsarana tapiny io sy ny sisa hoe matoa ilay olo anankiray nampidirina any am-ponja vojomaika dia hoe mavesabesatra ilay vesatra sy fieritreretana fa mety nanao an'ity zavatra mamafady ity ireo olona ireo ka tokony ho tazoma am-ponja vojomaika aloha sao dia mipitsika sao dia mitsopahana tsopalainy sa mitsokany ny raha nahita zany nisy fampipetsahana azo hitany ary fampidirana am-ponja an'ireo tena ampisainto amin'ny malagasy un grand ouf de soulagement ary dia tena nieritreritra rehetrarehetra fa merci mety ho historie marina eto Madagascar ilay antsoina hoe tany tandalana ela ny ela ka nisy karpa betsatsa plaque basy be tonga teko pelapelaka betsatsa fa hatramin'izay vao mbo tavika aloha tso foana niakatra tany falany rehetrarehetra
mbola tsy nisy ohatsy ty tafety be fa za miteny anao fa tahaka ny tapohan-drano mangatsika ny akamaroan'ny mpanao politika, ny mpanao gazety, ny mpamakafaka, ny vahoaka malagasy ray manontolo rehefa nahita an'izay fanafahana izay tsy hipetraky tsika eo anaty any mpitsara ka itsika indray no iseho alala sy ahay no izy ireo asany io fa ny zavatra misy fotsiny dia zao matoa nisy ny taratasy mivoaka, matoa nisy ny feonandeha, matoa nisy ny fampidirana ponja vojomaika dia nisy antony tao fa ny zava-misy amintsika miteny zao dia zao lasa niverina miravitanana indray ny rehetra zay nieritseritra fa efa hipetraka eto Madagasikara izay confiance tokony apetraka amin'ny fitsarana malagasy izay tia tsy hoe bois de rose ny fanjakany ty na hoe sosy be an'ny fanjakany ty fa ity tena latsakemiko ny mafidaka ny olona sahirana ny olona antim-panahy dia tena mahasamy teny aminao ako Gascar fa raha nisy ny tokony nandraisana fanapahan-kevitra, raha nisy ny tena tokony nidina tsy tokony hidiran'ny fanjakana ary ny toejara tahaka ireny dia tokony mba nisy ihany ny fametsahana ny mpitondra fanjakana hoe manara-maso akaiky mijery akaiky an'ity toejara ty ny tenanay. Harifidy RAMANANDRAIBE akoatra ny ora CNAPS io izay fantatsika fa vola be amina miliara zany no nahitana mpamoaka sahala amin'ireny samy taitra koa na ny mpanao gazety na ny vahoaka rehefa nandeha ihany koa nitatitra ny Cour des comptes mahakasika ny fampiasam-bola tamin'ny raharaha Covid-19 izay ahitana tsy fampitombanana sy flou maromaro somary sahirana ihany ary ahina mihitsy ny aza hoy ireo firaisamonim-pirenena ny fanodikotonam-bola ny transparency internationale ihany koa maneho hevitra manoloana n'ilay mangarara sy fitantanana ny firenena zany rehetrarehetra zany anao ahoana ny fiatraikan'izany ho an'ilay régime andro raha tsy hoe lao mihitsy manoloana ny mpamatsy vola ohatra manoloana ny fitokisan'ireo bailleur atsika ny PTF atsika amina tranga na kolokolo sy deniers publics sahala amin'ireny toka rehefa misy ny toejavatra tahaka ireny Gascar dia misy foana ny ataontsika hoe faneho-kevitra zany na ataon'ny mpanao politika na ataon'ny mpamakafaka na ataon'ny fiarahamonim-pirenena fa indrindrindrindra ireo tompona andraikitra premier concerné zany na ireo ataontsika hoe mpamatsy vola ny zavatra nitsangana zay zavatra rehetrarehetra zay Gascar dia nataontsika hoe tao anatin'ilay gouvernementa farany teo izay ataontsika hoe mety ho antony anisany na tonga zay fa minolona membre tao anatina gouvernementa izay ny fahatsapana zany sy ny fahitana fa misy zavatra tsy manjary ao anatin'ilay firenena amintsika miteny zao ary za mahasamy teny aminao an'izany ny zava-misy tsy foi zao nisy ohatran'io fa tao anatiny ty fitantanana ity ty fitondrana ity dia nisy maromaro zay ataontsika hoe terapazy ataona mpitondra ambony ao anatin'ny fitondram-panjakana izay zay no teneniko anao hoe averiko niteniko tany am-boalohany hoe zay zavatra izay le amezako tsiny le président ny république amin'ny akapobeny ary zay ny zava-misy mazava loatra mba teo no mametsaka zay fanontaniana zay tsy ireny olona ireny matetika no enjehan'ny vahoaka tsy ilay nanodikodina an'le vola no enjehan'ny vahoaka na enjehan'ny fiarahamonim-pirenena fa ilay mpitondra fanjakana no enjehan'ny vahoaka na ilay fiarahamonim-pirenena sy ireo olona hafa izany ny antony dia tsotra mantsy enikajy rakotomanga Gascar fenosoa Gascar fenosoa zavady ny président ny république no nofidian'ny vahoaka
ny président république no nanao velorano tamin'ny vahoaka fa tsy reny karazan'olona ireny zany hoe rehefa une fois misy tahaka an'ireny dia tokony mametsaka mihitsy le président république tokony tonga dia tsy misy cause bobaka nakafara lavina fa hoe na izy ty raharaha-pirenena tsy ananako avana ozy na Real Tv ratsiraka ka manana zay fahefana zay hoe le filohan'ny république so sanatria voafatotra amina dila sy fifanarahana isan'ny tokony na mety ho rapport de force isan-karazany manoloana n'ireny olona ireny Harifidy RAMANANDRAIBE raha mijery zao tsika hoe rapport de force dia za aloha mbola mahita hoe ny mbolina mpanaradia le président le république no maro anisa ao anatin'ilay gouvernementa donc za raha rapport de force mbola ampelatana ny force isao daholo fotsiny ireo ministre rehetrarehetra ireo ny filazanao teo fotsiny ny namako Gascar dia efa mametraka an'izay hoe fa maninona hoe misy ve zany le copinage hoe akamakama fa dia akaman'le président efatra amin'izay mbola eo matoa zany le président afaka mitazona sy mametraka an'izay dia dika zay mbola any aminazy ny force zany rehefa any aminao force dia tsy voatery ianao na tsy azon'ny contrainte ianao na ny menace ianao zany fa mbola manana an'izay le ataontsika hoe force anao zay dia za tsy ino zany hoe misy an'izay zavatra izay fa ny antony zay ma président république un président république il a ses raisons dont la raison ignore zay le izy anjarany manokana zany fa ny anjarako za Harifidy dia miteny fa mametsiny le président république ako amin'le toe-javatra tahaka zay tahaka ny tenenako hoe pourquoi efa fantatrao fa traître ne iady hoe manina mbola napetrako atao ihany fa ve anao kakeriny amboa kely tianao ianao kakeriny ataony mandraingiraingy mihitsy raha boby chien de salon moa ty manenjika anao ty nao trotran'izany hafahafa fa tsy midika zany hoe akory hoe alika na sanatsiny vava fa fomba fiteny mamitsika malagasy zany hoe kakeriny amboa kely tiny tsisy mamoatra ny zanaka anie ozy atao malagasy fa efa manaikitra nono aifika ihany fa raha olona anankiray ny hoe ianao fa efa nao ampelantanao tanteraka manala olona anankiray raha ohatra ka hiteny anao hoe nidilina sy nyretsaretsa ohatran'izany raha tsy tiso fa leson'zato ngamba neny izy dia no azony MMA tamin'ny 20 tsy tadidiko tsony efa ela ihany zay tamin'ny 2013 zay indrindra azo entina mihitsy ao anatina gouvernement zany fa tsy azo entina anaovana pression ana fitondram-panjakana iray manontolo manaparan'ny fandarantsika Harifidy RAMANANDRAIBE indray mava makasika ny iraisam-pirenena mety ho fahitanao an'ity raharaha ny Ukraine sy Russie ty miteraka devitra be ihany koa ny position zay nyraiso ny fitondram-panjakana ny amin'ny tsy andanina ny andaniny ny ankilany misy mihitsy aza ireo painy fifandraisana iraisam-pirenena fa naman'ny namony tena ihany tsika ao anatin'ireny satria iny mihitsy ny fotoana zay ahitany ireo fikambanana iraisam-pirenena any Madagascar ianao moa miresaka ajondrana arivelo ny MMA moa dia nametraka ny position mihitsy fa manameloka ny Rosia ny fanjakana malagasy loha ino no ndraisiny amin'ny ankapobeny manao ahoana no mety ho fahitanao ihany koa zany rehetrarehetra zany zay foana hoe manahirana eto amin'ity Madagascar ty amin'izao vanim-potoana hoe andalovantsika izao hoe ankatoko ny 7 mars tsika ahafahana hoe mahatadidy indray ireo fijoroan'ny malagasy amin'ity fitiavana ty azony fahaleovan-tena di fahaleovan-tena di souveraineté Gascar izany foana ny olona eto Madagascar eto ilay tsy mba fananatsika mihitsy anzay totsika hoe fiandriana pirenetsika izay raha efa ela be tamin'izany taona 7 sy 9 nefa nahafantatra ny malagasy fa tokony anana ny fahaleovan-tenany ary tokony anana ny fiandrianam-pirenenany za Madagascar zany dia mbola eritreritra hoe tombotsoa kely mialatsiny mety tsy tombotsoa kely fa tombotsoa be ny tsy maintsy hanapite atsika malagasy anzay totsika hoe souveraineté atsika zay zay fiandrianam-pirenentsika zay fa tsy maintsy hoe tsy maintsy ho ato zay na tsy maintsy ho ato zay nefa ny eo ampovoany misy
tsy hitako no comment zany amiko zay fotsiny raha zako a ny zavatra zany mbo mafieranako nohatra zany ohatra ny zavatra mitsangany Mali izy moa zavatra mitsangany Mali amintsika miteny zao de gaz de oro pio ny zareo farantsay ny vahiny fa tsy nijery mihitsy ireo malianareo hoe de ahoana zany reto foto-javitra azy reto de ahoana zany le vola fanampiany la Frantsa atsika de raha tsy miaraka amintsika zany la Frantsa de mety tsy araka amintsika dolodolo koa reo olona badika la Frantsa sy ray manontolo sy rehetrarehetra la Frantsa anisan'ny tomponantoka voalohany koa anaty zany banque mondiale sy le FMI rehetrarehetra zany de ahoana zany reo fa tsy nijery zany reto malianina reto eo anatria zay ataontsika hoe tombotsoa ambony firenena izay eo anatria zay ataontsika hoe fierté nationale zay izay ataontsika hoe fiandrianam-pirenena izay raha tsy manana zay zany mahatonga atsika io baolina atsika io tsy tafavoaka sy tompasy be da be miboikely eto tanàna eto nanomboka nanao baolina teny tambary manana tsaiky efa be da be de mianatra baolina de tena hoe mahay fa rehefa tonga ny fotoana tokony ekaran'ireny boikely eto amin'ny tanàn'ireny eny ambonikianja de atsona daholo am'izay reo tsy fatako anarina teny tsy fantatro tsony tonga eto ary le mpanao baolina teny gasy ara-tsy ainy aiza le fiandrianam-pirenena ike fa gasy rehefa mety taratasy tsy fantako tsony ny sasany ara tamin'ny nanao baolina teo amin'ny teto tamin'ny Barea fomba nahita voalohany izany Madagascar izany de safy foana ny atsika ilay fitiava kely zay ilay tombotsoa sosy foana ny atsika apetsao aloha fiandrianam-pirenena apetsao ny souveraineté apetsao ny firaisakina apetsao ny fitiavan-tanindrazana fa manaraka ho azy zany rehetrarehetra izany mandeha ho azy zany rehetrarehetra zany zay le izy makasitraka Harifidy RAMANANDRAIBE nanakina sainy fandarana l'invité du jour amin'ny tamin'ny TLT foifono ny fotoanatsika kanefa niveritsika fa tsy maintsy andresana angamba zay resantsika zay mino ary maniry fa tsy manery mbola hiverenanao amin'ny manaraka indray raha mba misy afatra na mety ho famtinana na nisy zavatra mety nomaninao kanefa tsy no antaniko tao anatin'ny fandarana fotoana zao toboka misaotra betsaka anao am'izay ataontsika hoe famezana an'le fitenenana farany zay tsy de farany moa zany fa ny teny io toy foana io tsy zany ampianatra anao za satria naboka bary teny entina maranana amin'ny fandarana fa teny entina maranana an'le fandarana le izy a amiko de tsotra fotsiny ihany mpamakafaka ny tenako fa tsy mpanao politika mpamakafaka ara-politika ny mpanao politika no manao hoe rivaoka malagasy mpanao politika no manao hoe antsoavo fa iza kosa mametsaka tao anatin'ny famakafakana rehetra zay natao tao anatin'ny fadiniana ny zava-misy eto amin'ity firenena ity fa vanim-potoana izao tokony ametrahany malagasy firaisakina vanim-potoana zao tokony ametrahany ny malagasy izay ataontsika hoe fametrahany ambony ny fiandrianam-pirenena izay a vanim-potoana zao a tokony hiara-hitovy fomba fijery malagasy ray manontolo ka hitovy ilay fahavalo de ny fahantsana sy ny fahoriana izay anjara ny mpanao politika mijery le situation miezaka natanterahana izany fa raha tsy tanterakitsika zany miampy an'ity krizy manantanina ity de ho zava-doza mety hiatra eto amin'ny firenena makasitraka Gascar fantaniko farany Harifidy RAMANANDRAIBE razona valiana eny satria Harifidy RAMANANDRAIBE ve manana ambition ho olom-bofidy na ho olom-botendry eny satria tsia makasitraka indrindra topoka tsia disiana zay toezay hidry inary makasitraka atsika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ny TLT niaraka niaritory taminay ihany koa tamin'ny TLT mametraka ny veloma mandrapitafa fa ho amin'ny raha-pitso indray azadino fa raha-pitso isika dia hifantoka manokana amin'ny raharaha fito amby efapolo sy efajato sy arivo ny 7 maritra moa ny fandarana zay anasantsika mpahitantara sy ireo pijoro vavolombelona mihitsy manoloana n'izay raharaha 7 maritra izay anasanatsika rehetra tsisy araka amin'ny Real Tv hatrany mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny rahampitso ary toboka lasy tobo avy veloma toboka
Chanel Maison de Beauté, nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Hilo à Missat. Matezatol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.